no tanterahana ny fahadimy sy fahaenina novambra 2024 teo tao Tomasina renivohitry ny faritra Atsinanana ny atrikasa afakan-kevitra amin'ny fomba hitantanana ny lalam-piariana Jono Poisson des Merceaux karazatrondro mivelona manomboka eo amin'ny 50 metatra any ambanin'ny ranomasina izy io ka anisan'izany ny fiamena ny menahelika na fiantsara ny karanga ny lanorana sy ny maro hafa taorian'ny nankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny 13 septambra 2024 teo ny amin'ny irson'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianarin'ny Jono amin'ny fanavoazana tanteraka ny sehitry ny Jono no nanatotosana ity atrikasa afakan-kevitra ity izay tena tafiditra ao anatin'izay fanavoazana izay. Ny fanatosana an'ity ately ity dia zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny politikan'ny ministera satria dia anjaran'ny ministera MAEP no manetsika ny hery rehetra sy ny otro-karena rehetra mba hafahana zany mampakatra ny arikarenan'ny Madagasikara ka dia anisan'ny tsy lasa danja anatin'izany zany ny CFP-rinina Jono sy ny arena anaty ranomasina. Ny antony dia fototra miainga avy amin'ny toe-karena bleu maitso na hoe économie bleu zany dia anatin'ny programme ny fanjakana foibe anetsehana ny otro-karena rehetrarehetra izay any anaty rano, anaty ranomamy na any anaty ranomasina. Ny aty amin'ny faritra Atsinanana dia manan-karena amin'izany satria amorontsiraka ny faritra Atsinanana ohatran'ny faritra rehetra izay manodidina an'i Madagasikara dia manana anjara tena lehibe amin'ny fampakarana ny karena ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitantanana ireo arena anaty ranomasina ireo na ny arena an-dranomamy. Isan'ny zava-dehibe zany ny ahafahana ny mametraka ny lamina rehetra araka ny paikady izay napetraka ministera dia misy lamina tsy misy apetraka ao amin'izany. Izany lamina izay nefa dia ilany ny fandraisana anjarany rehetrarehetra ny mpisehatra rehetrarehetra na ny fanjakana foibe zany na ny mpisehatra isan-tsokajiny ny mpanjono sy ny mpiompy ary ny mpivarotra sy ny mpikirikira rehetra ny fitaovam-panjonoana entina mantanteraka an'izany dia ilana fandaminana ka zay no mahazava-dehibe ity ately ity ho fanatosana ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny agriculture élevage pêche dia mametraka tanjona goavana hoe mba hahafahana zany mifehy ny fomba fitrandrahana an'ireo arena ireo ka arena olo vain-jafy fiarina olo vain-jafy zany tanjona. Na dia eo aza ny tsindry sy ny fitrandrahana miopapana miatra eo amin'ny Jono an-dranomasina sasany toy ny Jono Makamba dia fantatra fa mbola tsy hiaran'izany ny Jono Poisson des Merceaux satria mbola vitsy ny orinasa manondrana ireo karazatrondro ireo. Azo ampiakarana ny fampidirana vola vahiny anefa izy io satria vokatra tena be mpitady eo amin'ny tsena ivelany ary tsara vidy kokoa raha oharina amin'ny azan-dranomasina hafa. Faritra 30 no everina fa voakasika ity lalam-pirenena iray ity raha telo monja izany tany aloha araka ny voasoritra tao amin'ny drafi-pandrazariana voalohany tamin'ny taona 2012 ny amantarana ny zava-misy marina momba ny fitrandrahana ankehitriny sy ny anatsarana ny fitantanana ka ahatongavana amin'ny ananganana ny vovonana andrindra io lalam-piariana Poisson des Merceaux io no ny fotoran'ny fakan-kevitra ka azo lazaina fa tratra ny tanjona taoriny ny fiafaran'ny atrikasa. Maromaro ny zavatra nisana nandritra atrikasa ary azo lazaina fa tratra ny tanjona. Loha hevitra efatra lehibe no resahana nandritra izy io voalohany indrindra ny fomba fitantanana ny fanjonoana Poisson des Merceaux. Maromaro ny zavatra niraisana tao tolo-kevitra tao ohatra hoe raha tsy laza hoe fametrahana ny faritra rovana afaka ho tantan'ny vondron'olona fotony ohatra na ny fanamafisana ny fanomezana karatra ho amin'ny mpanjono sy ny fanamariana ny lakan'ny mpanjono. Eo ihany koa ny tolo-kevitra tokony hoe hijerevana ny habean'ny trondro azo trandrahana dia tokony mavoaka amin'ny madidi-pitondrana izy io zany rehefa vita ny fikarohana. Tena loha hevitra lehibe sady farany miresaka fametrahana an'ilay vovonana momba ny mpisehatry ny Poisson des Merceaux. Resy lahatra ny mpandray anjara rehetra fa tokony apetraka izy io ho an'ny tombotsoan'ny fitantanana ny rena anaty rano dia isy moa zany aorianan'ity atrikasa ty fametrahana komity manokana
hijera ny fametrahana no vovonana io vovonana io dia idiran'ireo zay rehetra eraky Madagasikara misehatra amin'ny resaka poisson de Mersaux na io mpanjono na io amin'ny mpanodina vokatra na io mpanondrana vokatra na ao any anatin'ny sehatry ny fikarohana ihany koa ho tafiditra ao anatin'ny vovonana io daholo. Mikasiky ny plateforme igny zegny tegna nisy leha mbô tafinidiranay satria zegny plateforme zegny agnisan'ny tegna magnova fiaignanay zegny misy tarainana ary izy igny tegna ilainay zegny